fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tsy laitra kisoka, tantara no soratan'ny Njakany. Novelomin'ny Seheno, Nampoina, Tsiry niaraka tamin'ny Tovo, Lova ary Saloy. Nandray fiosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Tonga sady lesitsika tiako nefa za mbola tena malahelo be an'ilay ery. Sarobidy anaza koa zange saingy atahoana fa mbola tsy maintsy miaina amin'izao aloha tsikako. Tako izay mbola tsy nodika vo amin'ny enina anie izao hoe tsy mety ki izany a sao dia hitaitainao ny eninareo sady efa nanafatra nge izy e. Neno hoa tsy maninona zany izy aza ne tena makasitraka amin'ny fiarahantsika eny ekeko nge zany e fa na zany aza tsy tokony hoe anararotra ny fahatsorany kosa nge tsika e. Ndao hiditra ary fa nilo to ilo zalala mijajiriko eo fotsiny re ka aleo angamba ki amin'ny manaraka vao mandroso a. Mandroso re anaka. Ay ve neny tao e manao any ianao? Salama tsara ka ndao mandroso re ka ndao ny lesy a ela koa nareo mianaka reto koa zany tsy ndao ary ary mipetrapetra re misaotra ry neny andeha karakara ny sosoro bidy a oko zao ry neny fa zany tsy tena haritra be ela be ohatray ianao ve anaka efa mahatratra masaka io dia andeha ho aizandray a sady impiry mba hisakafo aty aminay koa moa ianao e. Eno ary neniko tsy mahazo mandeha eo elaka andraso karakaraiko vetivety ary vetivety hoa lasa vetivety aloha malaky ianao fa hariva ny andro e saotratra hariva ty ny zanak'olona. Eny ry neny ary hono anaka ahoana zay ry neny efa mba fantany ray aman-dreninao tokoa moa zany ny fiarahanareo sarobidy zao. Hatreto aloha tsy tena mbola fantany e fantany fotsiny hoe manana olontiana fa mbola tsy fantany hoe iza na iza le izy. Ka eo mihitsy manko ainao tsara manko zao toerana misy anay zao mahantra zahay sahirana nareo kosa kanefa na tsy laza azy ianao dia fantatro tsara fa manakatao ka dia mbola tsy tafiditra lalina re sao isy olana ny aoriana any fa nitary dia meloa ny hevitra izy ireo tena marina mihitsy zany ry neny efa tanatin'ny eritreritro mihitsy ny resaka amin'ny papako androany ariva ka mamandray moa iny tsy dia ametraka olana loatra angamba izy iny fa na zany aza matahotra ianao ry neny fa tsy maintsy andresy lahatra azy ka na dia manaiky izy na hoe tsy anaiky dia tsy maintsy ho lasa vadiko sarobidy tena tiako nge zanako iny ry mamy tena marina ve zany ry fanila rity koa retsy mihaino resaka fotsiny kay ka nareo mifosako ka fosa tsara ro ny safosa ratsiny fa inondray azy teo ka fosatonina ao ataoviny sakafo anaka atalainy sarobidy eo fotsiny ianao misaotra fa anapiako an'izay eto anatrehanareo ry neny sarobidy no ilazako fa rehefa raha isaka amin'ny papa raha riva dia lazaiko azy fa afaka ray volana raha ela indrindra dia ho ataony rahanay zany e tena marina ve zany ry fanilo eny kia hivady amin'izay tsika hoe tena faly ary fanilo zany misaotra lesy tiako ne lahy dia mitsodrana anareo anaka ingane ambinin'Andriamanitra nareo ka hototosa somatsara izany fanirianareo izany. Misaotra ry neny
Fa nakaiza indray morotinina le zanaka ao faralahy iny. Fanilo ve? Ka iza indray moa ny lava tongotra atatrahana ato raha tsinka. Nakaizy fanilo ry Jimia. Nga tsy niara-nody nareo mirahalahy ka? Tsy niaraka izay ka. Fa ahoana? Sura za fa tena niodina niaraka amin'le sipiny indray le dala zay Sipy zality. Tena tsy arako ohatra ny sipa mangamanga kely zay izy. Izy aloha tena ohatra ny sipa amin'ny villa. Toa tsy maharaka mihitsy manko kalako. Nzay ary. Mahazo amiko iny raha tonga eo. Manala baraka mihitsy. Fa ahoana sahady koa moa izany no itenenanao fa sipan'izany ry Jimia. Eno Sao dia mba namany fotsiny kosa sady fanilo tsy manao an'izany ka fantatro tsara ne iny zanako iny Zay nareo zay tsy mino zay kozina aminareo mihitsy. Nenareo koa moa le ry foanako. Zay moa taoko isan'olona fotsiny ny marenina eo ianao ry Jimia. Tsy menatra koa ianao miampangany-draha alanao eto nefa ny adalanao reny hitapoky hita-pirenena. Efa nahiko fa tsy maintsy tonga amin'izany za koa zao okizay le resaka fa mandreraka be. Aleo tonga izy dia hita eo. Ary zay efa miditra zay mihitsy ngambo le dala. Bonsoir daholo. Efa atao ambony latabatra daholo. Tena miala tsiny ry mama fa tena somary taraiky kely. Fa taiza moa ialany zao vao miditra ny trano. Eno anaka sady efa matetitetika mihitsy nge mbola nisy dinaleako kely ke. Maninona? Dinale? Eno Dinale taiza? Nga tsy vita amin'ny andratandro ity zany sa mbola lozana mampiaraka amin'izany fatombevavy zany? Fatombevavy? Andray kosa ry papa. Fatombevavy ahoana fa tsy hita fa fatombevavy olona tsisy fotony sy fakon'olona ny rahana. Dia miteny azy zay tsy hanala baraka na mihitsy lahy. Sady asio feheverana ihany zany fa sipa tena tsy alehany otrandreny ve namany ranako. Mangina koa nga lafa tsy le tiatry. Fa inona daholo zany ry fanilo nanomboka oviana koa moa zany ianao ty no efa nanao sipa. Maninona raha entina ty zany raha tena hoe mifankaty tokoa nareo. Dia miteny azy zay tsy ilaiko manitsaka ny tokoa nambaravarako io raha olona tsy misy fotony ohatran'izany. Rehefa vaky ihany ty resaka ty dia zao mifankaty zay. Maninona? Zany ary ninona fanakananareo ry papa dia tsy asakana anay akory zany. Hivady zay ary afaka raha hivolana no ataondra raha anay. Orivo njainy ianao ry tinina. Tena milazaloza ny zanakao. Fa loza ahoana Fa ahoana koa zany zavatra ataonao tematemaka zany ry fanilo Zany olona zany raha tsy mbola hitanay akory. Tena ataovy serekory zany zay tena hoe maika loatra ny lahy zany fa inona loatra amin'ny feheveran'lany iny sipiny ka zay no izy tsy ny fahitanareo azy ny zava-dehibe fa no avinay. Zara teo no anambady azy fa tsy nareo. Ka ahoana hitsodrano ve ianao ry papa sy mama sa tsy Ary efa mba miseho mazandoka ela zany tsy misy sodrano omeko an'izany olona tsisy dikan'izany ity ka mandidy alahy foany tao an-tsainy lahy manomboka masona androandroany zany anambady zany. Mianatra aloha zao mazava. Ary ahoana ny hevitra ry mama? Ka inona moa anaka no lazaiko eo kosa mazava zany tsy misy didinao eto ry papa. Efa lehibe koa zao ary ny fianaran'izany za ngamba ny tokony ho anarinareo fa ny zanakareo lamatoa. Fianakora nga io safidiko ka tsy tenenareo amin'izany zay fa lasa fa mazotonareo Fanilo miverelona ory Fanilo zaza maditra. Za ihany ty anaka. Ay ve mama fa misy inona ry mama? Nga ianao tsy atory tsy azoko. Tsy nandro any saiko dia reto nitondra sakafo anao ianao aneka tsy nihinana akory teo ka malaina be ako. Eny misaotra aloha ny sahirana na izany aza. Ka izandra ary ny sahiranako eo za nga manana fahatsenao nareo mirahalahy
Ary ao any fa sao dia angatsiaka eo indray io ka. Avy alao hipetraka eo fotsiny fa tsy Io indray ianao. ao fa inona na fa sy mama koa sao dia alahelo amin'izany eo indray mama. Fa zaho anaka. Mhm. Raha momba le resaka teo za moa efa fantatra fa tsy hanakana anao amin'izany safidinao izany. Misaotra ry mama. Fa raha mba mety aloha dia eto aty izany vonantiko izany mba hiresaka amiko e. Efa ela koa ane anaka mba naniry an'izany hoe eona amin'izay mba ho vonantiko izany e. Zany Saingy zokonao moa ty lozany manao jolamboto eraky ny tampi-tanety fotsiny. Ny tena nefa tia miantitra ihany so dia tsy hahatratra zafikely eo. mama ty koa zany tsy ao fa hoetika ty izy e dia ahoana nefa papaka. Ezaka andresy lahatra azy aka. Aza matahotra ianao fa ohatrany mba mora resahana ihany ane izy io e. Fa mba iza tokoa aloha ny anaran'izany. Any izy zay ry mama. Sarobidy ny anarany. Ay kosa. Ka zao. Amin'ny lahady atoandro papanareo no tsy eo fa mbola any amin'ny faritra dia afaka entina ao aty izy dia tonga dia misakafo atoandro aty. Malalaka tsara izay mianaka miresaka amin'izay. Ay eny ary e. Tena faly kosa le zanako. Ohatray ahoana ny tsofaly misaotra mama. Ary farana aloha ty sakafonao ty fa fariny resaka eto fotsiny tsika mianakako. Tsy maintsy taperinao reo Mama ty koa zany. Ka saiko. Apetrao eo amin'ny vilia dia maraina alaiko eo. Zay fa tafandrimandry zanako Tafandrimandry mama. Zay ny eo le efa nahiko ry fanilo e. Ka papa ihany angeny misarotiny e. Fa sady mama efa namme toko fa andresy lahatra azy hono izy e. Tsy hoany aka. Zay indray. Matahotra ary fanilo sao mba tokony hajanona teny izao ary ny fiarahantsika e. Ndraiky io saky. Fa tsy tiana zany ry Ka tsy misy valio fotsiny aho hoe tsy tiana ve ndrio tiako ianao ka fa dia tsy hisy fahatsony zany. Ny fitiavantsika ry sarobidy no ampinga hoentsika mandresy an'izany ka na zany anjako. Mahery koa ne ny vola e. Zao aza matahotra ndry. Fa anao an'izay rehetrarehetra azoko atao mihitsy tsy maintsy lasa mpivady tsika. Tena tiako ngendry e. Ka nizaniza isakana dia ho afoiko eny hatramin'ny haiko mihitsy aza raha ilainy zany. Zany ve? Misaotra ry fanilo tena sambatra ne za manana an'lay e. Zany oay fa saika adiniko tokoa aloha e. Amin'ny lahady ndry mankany an-trano dia aza manandry fa papa ange tsy ao amin'ny fotoana io e. Sady tonga dia misakafo atoandro any ndry. Tia hitandry mantsony mamako. Zany ve? Ie. Tena tsy andriny ery hono nge izay fotoana izay zao ionanareo mianaka e. Tena mety ho tsara fanahy maro mamanareo raha izaniko. Ie mama indray aloha tena tsisy atahorana mihitsy e. Zay fa sao dia manao programa hafa eo indray zay ndry amin'ny lahady Eny re ela koa zany. Bonjour Fanilo. Manahoana amin'ny malalako. Ao mandrosoa re, mandrosoa ndry. Mama to efa maheriana hitanao oniko. Ohatray fa nakaizandray ary izy teo ndraso aloha. Mama! Efa tonga nge le vahiny e. Hoavy e. Manahoana mama Fanilo? Salama kia. Tonga soa aty aminay. Mipetrapetray e. Eto any anefitra fihinanana re izy ry Fanilo fa aza loza anao variana eo fotsiny Ohatray azafady kia, ndao tokoa, ndao. Ie. Mandrosoa ndry. Mipetrapetrahana ka hosoraninona hono ty vahiny e. Tantely sa Mama Fanilo koa okare amin'izao fa aza misahirana e. Sady tonga dia hisakafo ary tsika e. Sady miresaka ihany. Ndana laivo ny vary ry Fanilo Zay sisa no taraiky any. Efa manko meloa manko reto. Ie, vetivety ary
Ay, dia tena misahirana ery nareo mianaka izany e. Zavahiny kely ity ve? Tsy sahirana izany io anaka, sady efa mba niomana koa ane izay e. Tia ny vary ary tia ny vary. Dia ao mipetraha amin'izay ary ianao ry fanilo a. Ie, ary ono fa ngatsy mihitsy no dia atoandro sa? Iny ngamba milaza an'izay fandaharam-potoanana izany ry anaka. Zay tia nidirana sy voana ato ihany dia izay. Ie, ao tario aloha mivavaka ary dia tohizana ny resaka aveo e. Ao ary amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Andriamanitra tsofo-rano no sakafonay, tahiro ny karakara, ampianaro izay fampizara. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ie, ka mazotoa ary sarobidy mo. Oay, tena azafady tokoa izy mianaka. Tena variana koa dia adiniko hatramin'ny présentation marina. Izy tokoa mama no sarobidy a. Olo tiako izany mazava ho azy. Dia izy kosa sarobidy a no mamatinina. Mamako izany. Ie, Dia faly mahafantatra anao ry mama Fanilo a. dia toraka izany koa anaka. Tsy dia safidy kainy zanaka fa sady tsotra ianao no mahalemy fanahy. Izany mihitsy izy io ry mama. Aza manao izay mahamenatra Tena Hitako. marina ane izany e. Fa aza tsona mama Fanilo izany tsony mo ay e. Mama fotsiny dia ampy. Efa ho zanako ange ianao izao e. Eny ary. Ie, Tena hitako amin'izao mihitsy fa hifanaraka tsara nareo mianaka. ie. Dia papanareo izany ahoana? Ka araka ny efa niteneniko tamin'ny Fanilo anaka dia hiezaka handresy lahatra azy a fa aza manahy. Ay, misy vahiny ato. Bonjour manjakely a. Manao aloha. Mba manaja ianao olona ary jimia. Tsy reny vehivavy tsisy dikany rahanao reny akory io zanak'olona io a. Sady efa fofombadiny rahalahinao ane io e. Oay le aza. Tena azafady ry zanjy a. Le ty tena tsy. Za koa ohatrany tena tsy naharaka ko. Ary mamindray ane ianao izany e. Anomboka indray zay raha bofy sy ny sermonina. Aleo koa raha mibandy hipitsika fa aleo be sahady ny sofiko miainao anao a. Mazotoana reo e. Dia tena miala tsiny re anaka. Tsisy tsiny rehetra izany ry mama. Ary ohatran manjakely any kakala rehefa mikata. Tena tsy naposo le. Tena hitako ny fika. Ady le rekovy mo. Tsy maninona eo io e. Andao ainga nanaka fa tsy hatratra tsina tiana antsika e. Avy be nerineny ny orana e. Za tena ila tsy hahita tsony marina. Ty entana entiko ty koa sady mavesatra amin'ny mamay. Kararaotana fa zao mangatsika izao no mandeha ny lasopy ao an-tsenako. Fihinana koa ary ty fiara mandeha mafy be ty e. Mangala sisiny aty malaky. Kay! Ay, ny zanako marina. Tena mba tsy rariny mihitsy izany ataon'izany a. Jereo raha tsotsaky ny raha mipotaka hatrany an-dohanao. Tsy mba manaiky an'izao kosa aloha ary neny a. Jereo nefa very dolo mihitsy mipaty amiditsika e. Fa nareo ve rangaty jamba. Lalana malalaka be io dia maninona ny makasisiny be ohatr'izao. Amin'izay fa hitanareo izao fa feno rano potaka ny lalana mbola mandeha mafy ihany. Raha vao hitsaka teo aloha ny zanako a. Nareo mihitsy raha matotiny mikapika loatra. Tsy misy anjara lalanareo kely ny arabe. Ara ny anaty lalan-kely ihany nareo no tokony andeha. Jereo, kika mihitsy ny katikatrako. Tena tsy mba manaiky an'izao a. Tsy malalanga anareo. Toa ianao diso indray no avavy. Soloanao io patina very io aingana. Fatina paty kely nareo efa mikiky ny lokon'ny fiarako sy mandoto ny fitaratra indray ve no misoloko. So dia heverinareo fa olona tsisy fotony oatra anareo ary a. Tsisy fotony hoe. Hita mihitsy ianao hoe olona tsy mba mandeha raha. Mihevitra manko ianao fa manam-bola sy manan-katao dia afaka manambany anay ohatr'izao a. Ny fiainana rangatiko dia ara-tsarety a. Raha ambony ianao mety mbola ho ambany.
lany fotoana fotsiny eto aleoko mandeha fakofakon'olo loatra ny tony ve ny anala baraka eto lasa lasalasany koa e engany alody anao zao nataonao anay izao tena efa tsy valina ny olona amin'izao ka hita ho ary neniko dia inona izany izao ny ataontsika lasopy ity very daholy ka inona moa no atao eo anaka andao ody vetivety aloha mbola misy paty sahabo 2 kilao ao so ihany fa nataoko 4 kilao ny vidiako maly mahandro vetivety tsika fa ntsena koa ne vao manomboka e ay kosa ka andao malaky ary fa inona marina mory rivony tsy amelanao amin'ny fanilo anambady an'izay olona tiany a ty inona ianao ty ve tsy mba mijery lavitra mihitsy e raha anambady izy arozy ianao ny andimbana ao amin'ny orinasa io ka izy mbola vao mianatra tsy mihitsy hita tenaina fa manao jolambody fotsiny ka tsy hitako anie izay olana amin'izany e afaka sady manambady izy ny mianatra eny e saingy na anambady kosa azy izy zao olona tsisy dikany rehetrarehetra zao dia ho vadiana daholy tsika ne mba olona manana ny toerantsika ihany eto amin'ny fiarahamonina raha matoty e tena olona tsotra sady malemy fanahany eo izay olo tiany an'izay e efa netiny taty mantsy tena inoko fa na ianao io aza ne ho resy lahatra e mamitaka raha matoty io atsarana tsarana io sady efa mba nadiadinao tsara ve zany zanak'olona izany e hoe manakatao sa tsy manakatao miasa aiza ny ray aman-dreniny atraiza ny fianarana vitany sy ny sisa angako moa dia mila n'izany e raha matoty rehefa mifankatiana ankizy dia efa ampy izay e sary mpisainana ianao fa izay tonga izay angamby zareo milaza andala aty manko izy izao atoandro izao andao ary hoe jereny izany ie mama aiza ianao ho avy e mandrosika fa inona ary ty manahoana tompoko fa tsy lera angateny atsena mifamaly taminay sy neny avako maly ary ve ty e salama anaka ay mbola kialan'ty ihany fa inona ny ataony ty ato ry tinona otry tsy azoko koa inona ho any ataon'io ato tsy mila n'io mijanona ato fa hoana koa sary papa sary bidy olo tiako nge io tsy mila n'io aly tya roainy voakany io sao dia apiakatra ny tampavika eo olona tsisy fotony sy tsisy ilana azy tony ve mba ampidirinareo atatraniko ato sao dia mba tsarariny koa sary papa inona ary ty zavatra lazainareo ty tena tafahoatra loatra kosa izao rangaha ary lasy tena mivoaka ny rikala tava-tsoavaly ty lasy tena mivoaka no sarobidy andraso loha tena tsy vanina kosa ianao ry papa dia vitanao mihitsy vera angany nanosika le zanak'olona ohatran'ireny ka tsy mila aly tya mba hain'la tsara moa iny vehivavy mahafatifaty an'lahy iny namaky an'io parabriziny 4x4 maintimainty io tsy mahavita an'izany raha ka sarobidy na mino elahy na tsy mino dia zay no izy na zany kosa aza tsy tokony nataonao an'ireny le zanak'olona e maninona da najereo any iny zanak'olona iny ry fanilo so maninona any iny zao ry papa ninona nataonao dia tsy ahavita mpisaraka anay izany ianao tsy maintsy vadiko sarobidy zay valasa eny ary dia ho hitantsika eo zanyko nakaiza ry izy teo efry alorika ka ndasoloha sarobidy andrasoko fa inona ary ty fa maninona anao nitsoaka maninona nitsoandry mba ianao e inona tsono moa ny tokony mbola iresantsika tena mifonako tamin'ireny natao amin'ny papa teo reny na zaza nge tena tsy nanampo mihitsy hoe ana ohatran'ireny izy mafy ne rendry fanilo e tena mafy ataovy eo aminao ane ny toerany no afantatro nge zany zaza nge mianatra andre saingy nanisy ohatran'ireny aza dia matokindry fa sanatry amiko mihitsy zany ivadika mitoky efa maiko andry zany fanilo sarotra ho antsika izany ivady izany tena mariny ny sedraka tsy maintsy misy fa inona ary ty tena mba miangavy andria mba manana moa ky faharetana kely dia ndaontsika iara-iady ho an'ny fitiavantsika eny ary misaotra kia fantatra izao fa tena tia marina tokoa ianao ry fanilo
dia matokisa fa hanohananao hatramin'ny farany a. Misaotra betsaka kia. Odry fa atao inona daholo reny akanjo aorinao reny ry Fanilo a. Leo be ary mama, aleoko miala mihitsy. Fa enao ve anaka adala. Fa ahoana hozy sarobidy ka. Ny anay sarobidy aloha dia milamina. Fa ato amin'ity trano ity mihitsy nohatra ny tena hoe misy didijadona be zany ka aleoko mandeha. Ay, mandigana indray mandeha eo ary lahy fa tonga dia any lasan'ny trano lahy. Tsy raharaha rangahy zany a. Tsy izay tianareo foana koa ny atao ato amin'ity trano ity. Safidiko sy fiainako io. Ay! Vy vetivety aloha ianao rytinina. Fa maninona re rivo raha mba havela ho any amin'izay zany a. Mivoao aho ianao aty vetivety. Ao e lasan'ny trano lahy. Idiko laka le hatra aty ivelany io. Odry. Kare rangahy ty a. Zanatsika nge io e. Fanilo a. Zanako marina. Zay fa lasa. Aza tao an'izany kosa izy e. Mama! Papa! Mifona ao a. Fanilo a. Zay fa lasa e. Fanilo a. Tsy maintsy tafavoakako tao ianao anaka. Ao fa hiresaka aminy aho. Fa inona indray ny ilainy jabainina anay e. Zay ve rangahy mbola misy grama dia koa tabaisinareo fotsiny le. Zao letsy a. Misy asa kely ampanaoviko any laty. Ka inona hono zany e. Mandehana fefanalaiko renseignement. Mandehana any amin'le adresy ty tany laty. Ao e. Io e. Jereo tsara ty. Tena ana pakarta ty rabainina. Mandehana any. Dia hita an'lahy io trano amin'ny sary io. Andro amin'ny alina. Doroy. Fa ahoana koa zany le. Zay fotsiny letsy a. Ty. Talla ty. Ty ny vola ireven'ny lasiny akamalà. Oke rabainina. Atao voatrany efa vitany azy e. Matoky alaritsy mi a. Dia tandremo be resaka any. Surasura rabainina. Zay fa aleolo hipitsika ary mibandy. Ena ary letsy ry Jimmy a. Dia miala tsiny aletsy ry zanako a. Rehefa tsy laitra tenenina amin'ny fomba tsotra lahy dia tsy maintsy atao amin'ny fomba mahery kokoa. Tsy olona tsitsy fotony ohatran'ireny ny animba no avy lahy. Mino fa aombiko izy ity ka. Mba nandeha kosa ny tsenantsika androany neny e. Eny akiko. Zao nefa tsika ty tratralina. Ka atao ahoana e. Ny olana mitony mivarotra lasopy tony koa ane ka amin'ny hariva vao mba tena mandeha. Ary aingana aloha ndrika. Vao andro ane tsika avy aty e. Kay! Fa iza koa iny olona iny e. Ohatrany nangarona amin'ny paosindrina izy teo e. Tsy naninona ve aloha ndry e. Tsy naninona ka. So fa voatanako tsara le koveta. Ary somba ny vola kely tsika mianaka indray no nalainy tany. Sa natao ndry aiza? Ty anatiny aty iny ka. Ndraso hoe. Mbola atolo ka. Ary inona zany atao paozy ka atao ambany ato zany. Tô taratasy. Taratasy inona retsy ty a? Ndraso hoe vakina. Anio. Any sarobidy. Rehefa nandinika ireny zava-misy ireny akia dia resy lahatra fa tsy mety tsony ngamba ny antsika roa. Na dia niezaka aza dia ankehitriny tsy maintsy hanaja amin'ny teny iray aman-dreniko ko tapaka ary ny hevitro fa aleontsika mifampitsodrano fa tsy mety amintsika tsony ny miaraka. Lozy zany, tena tsy napoziko. Miala tsiny raha ankeriny
raha nkera toy ireny nanomezako ny taratasy fa tsy te hifanatry tava aminao tsony a. Tena tsy rarin'izao roneny a. Fanilo a, tsy nampoiziko e. Okizay kia, ary aza mitrefika ohatran'io fa andao ody aloha e. Mafy izao roneny a. Mafy Ino a? Soa aza fa mba nitsotra ny marina dia meloa izy. Fa tsy efa lasa mpivady nareo vao milaza an'izany ndraiky io izy. Tsy vaniny ianao ry Fanilo a. Ay fitaka daholo izany reny tokony omenao azy eny. Andao mitsangano izany zanaka izany a. Ataontsika ody. Hoatray, fa misy inona keo aloha ao? Toa mahita setroka midonaka be a? Dia tsy haiko tsony roneny a. Tena badenina be koa ny lohako izany. Andao hoe, tena misy trano maingamba ao aloha ao ka. Eny tokoa, fa ohatrany eo akaiky ny tranontsika anie izy izany e. Andao malaky anaka. Loza! Tena ny tranontsika io. Neny a, neny, fa hoaiza ianao iny e. Tena lasa namatina an'ilay afo eny izy marina. Leo enjehana fa tena mahery anie izany afo izany e. Neny! Mba indry sarobidy a, mahay ao daholo ny fananantsika e. Fa efa mirehatra be neny afo e. Jereo fa ianao indray aza no mahay eo ne e. Tsy rariny izao ka. Fa iza loatra ary nanao an'izao kia. Dia tsy haintsony roneny a. Fa zamanahy ianao a. Tsy maintsy hanadiady an'izay manao an'izao zava-toy izao amintsika. Tsy maintsy fantatry izay ao ambadika izao e. Mafy izao anaka. Allô? Lamina ve ity a? Tsy nisy nahita nefa lahy tamin'ny nanao azy a? Ay, okey ary. Zay ary. Milamina. Otry, finona no milamina? Resaka tsy misy idiranao zany ka. Voky keo afa andeha hiakatra e. Mazotoy ianao. Zay fa lasa. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy konokonon'ny rivo ity a. Dia inona re no ataoko e? Aleo fa arahako maso io manomboko izao. Ary aleo resana aloha izy dia omena sakafo ny zanako ka. Miala tsiny ary Fanilo a. Tsy afa manoatra ny reninao. Dia ny dimy papa tokoa mantsy. Ato ty tena tsisy fika ivoahana mihitsy. Ny varavarana ny diny avy any ivelany, ny varavarakely koa nefa misy grille de protection daholo. Nefa izany tena malahelo mafy ny sarobidy. Sarobidy? Ka nanahoana ilahy tato ry Fanilo a? Tena tsy vaniny ianao ry papa. Zanakao nge zahay e. Fanilo a. Asoa lasa ny fianakaviantsika ny nanodiko an'lahy ato. Ry papa, inona loatra zany le tena hoe tsy nentina ataoko anao e? Meloka. Meloka zany raha ohatra ka mba misafidy an'izay ho vadiko ratra izay aminao. Tsy mahasoa an'lahy le roa. Tsy mahasoa an'lahy raha nikalakely iny. Sady ialany mba atenaiko andimby ahy hitantana ny orinasantsika. Kanefa ohatra ny lozan'lahy misaradala miaraka amin'iny tovovavy iny fotsiny. Ka tiako izy ry papa. Na inona filazana ho azy. Zao ary. Ataovy aloha izay asaiko ataon'ny lahy. Avy eo tsika miresaka amin'izay. Tsy maintsy ekenao aloha ny raha naisy hanambadiako azy. Zay aho vao manaiky an'izay resaka ho ataonao amiko eo. Mafy loha e lahy ity ka. Ikena ary. Fa zao. Iaraka amin'ireo mpiasa ho any amin'ny faritra ialahy rapitso. Maninona? Tandremo medaladala any a. Dia sarobidy zany ahoana? Sao dia tokony hoe mba hijery azy kosa aloha zany vao mandeko. Ndana ary. Fa mila mody aloha fa mbola no manentana. Sao dia miletika andray. Okay ary, raikitra izany.
ao fa tsy mijanona elany zany ary andraso aloha zay dia andeha zao dia andehako andraso aloha tia ny vola dia mba tambatamba azy izy sao dia tsy anaiky ny andehanany larapitso fantatro mantsy fa vehivavy nge reny ividan'izay mba tiany izy papa zany tena misaotra betsaka eny tena marina tokoa aloha zany zay aloha fa andeha fa sao dia taraiky ndao ary ie le fiara ao tokotany eo entina fa za manko tsy andeha ntsony ok papa ok ary dia mora pesonina mihitsy ny akizika raha mba fantany manko fa zany sarobidy zany efa tsy atenaina ntsony hatreto aloha dia milamina tsara ny blanc tsisy zavatra tsy vita amin'ny vola zany io nama fa alaingy aloha fa tena hoe raiky piti tanteraka amin'iny kalakely iny mihitsy le daly aiza ve ka tsy laitra kisiko mihitsy dia mba hitsotsotra aloha sady andry azy anjonitra kely avy any dia izao sisa ny afaran'ny fiainana isineny matory ety an-dalambe izy ty reraka angamba dia restory za koa sy dia tena kikisa ny adi-tsaina mihitsy fa sady tena tsy nampoiziko koa ny nataon'ny fanilo no mbola nisy an'iny tranonay mahiny koa fa dia nao anaty koa iza loatra ny dia samy sopatra ny fiainanay ohatr' izao sady amin'izay indray dia ny tranonay ihany no nidoran'ireo tsy vanina fa ny any hafa tsy voakitika araka ny nambaran'ny praimonina dia nisy bandina nao capuchon fotsifotsy izany no ny odioteny akaiky ny tranonay teny ny tolakandro bandy lava be manao kasikety solomaso mainty mety ho iza re zany trasy hoe misy olona tsaroako mitovitovy amin'izay tena tsy salasalana fa izay olona izay no navita nandoro ny tranonay izany iza tokoa moa izany no mitovitovy amin'izany oka fa izay vao fantatro Jimmy tena i Jimmy izany tamin'izaho tany amin'ny trofanily voalohany nahitako azy miakanjo ohatr'izany dia sanatria tokoa ve ka efa tsy kombakomban'izy mianakavy izao eny atao ahoana moa fa na dia mbola tena tia amin'ny fanilo azy za dia tsy maintsy miezaka manadino azy fanilo tena ny ray andro tontolo venjivenjika fotsiny tena loza koa fa kay ve nisy nandoro ny trano sarobidy mianaka dia iza reny no ahitako anao sarobidy efa tapitra ny teteziko daholo ny toerana rehetrarehetra tena aleoloha asiana fijanonana kely mihitsy aloha rangaha aleo apaka nasisiny eto alohan'ity magasin ity mihitsy aloha ny fiara ratsy ary tena betsaka katrami matory ety amin'ny toerana ety izany tena noana mafy azany misy fiara tonga io dia angataka eny rangaha ohatry fa iza koa ary ty mpangataka ty lasa lovaina rangaha nao mpidingitra fitaratra ty ahoana no raika kely mba mangataka rera amin'sefa tena noana mafy tena mampalahelo koa ty kiala kely ty zany lasa hoe fa ohatrany tsy dia vaovao amiko nge izany feo an'izany azafady hoe azoko fantarina ve aloha ny anaranao sy izay miaraka aminao sarobidy tompoko ny anarako dia raha mavy ny anaran'ny reniko ry matory ery an-davarangana ery izy sarobidy ve anao andraso mihitsy loha rehetra aloha ny jiron'ity fiara ty ny jiro ato anatiny mantsy za efa tena sarobidy fa tao fanilo tena hitako ihany ianao tena taiza ny tany tsy tongako nitady anao finina koa moa no mbola hitetavanao ahy sarobidy eniko daholo ny zavatra nahazo anareo dia soa ihany fa hitako azy ianao voaraiko sao matsara ihany koa ny afatrao mazava amiko izao ny tena toetranao marina
marina tokoa le hoe ny ory tsy ava-manana. Inona? Sady iza koa moa no mahalala raha nareo mianakavy ihany naniraka nampandoro ny tranonay e. Fa inona daholo ka izany zavatra lazaindry izany a? Tsy azoko. Zao ry fanilo a. Nanantena hatramin'izay hoe tena tia tokoa ianao kanefa indrisy nandisy fanantenana nataonao e. Tsy azoko. Ko satria efa ianao mihitsy ny nanapaka an'izany fiarahantsika izany a dia mitsotrananao a. Mahita izay olona tena sahaza ho anao misaotra ny fanambaniana nataonao anay e. Veloma ianao. Sarobidy hoa azy lozandrio a za sarobidy mba ianao e. Rasoloha io raha olona pisoloky. Tsy zany kamba. Tena niarina daholo le 4 mina tory teto amin'ny sisin-dalana marina. Aleo miditra any anaty fiara dia mitsoaka malaky teto fa tena ho ratsy ty. Tena very ary mama. Zanako marina. Fa misy inona ato e? Fanilo? Tena very ary papa, tena very. Fa misy inona angatsy mifankahita la sarobidy? Tena mifankahita tokoa zay sange. Vavaratsy sy fandrahonana ny azoko tany. Ohatra. Zany ve anaka? Tena tsy mety amiko izany a. Andao hiverenantsika mianaka any dia hiresaka aminy aloha. Rehefa tia azy ve ny zanako dia ataony ohatran'izany. Ok zao ka. Aleontsika tena tsy makantsony mihitsy. Aiza ny toerana misy azy dia hiverenantsika mianaka any. Tena oka hoa ok zay. Mbola tezitra loatra izy zany ka sao dia. Ay. Ary tena tsy mazava mihitsy zao ataony rivo zao a. Nahoana izy ny misisika hitondra ny fanilo any nefa dia izy zao mihitsy ny nanakana ny fiarahan'izy roa. Mety izy mihitsy koa izany nanao an'izany taratasy izany raha izany. Mazava. Anefa ity tsy afaka ilaza mihitsy hoe tia iray ny tia any anie ny fosotra amin'izao raharaha rehetra izao e. Areoko izay letsy a. Malahelo dada. Ndaontsika amin'ny rahalahy aloha hivoaka kely any ary loha e. Fa sao dia laly andeha ty ary ny olany. Afaka entina any nge izy e. Sady na emitra afaka herinandro nareo vao mandeha fa misy zavatra mbola alamina kely. Tena ok zao ry papa. Tena leo be mihitsy a. Marary ny lohako. Ndana maka akanjo ary dia ndao hoe ianao very tinina hiaraka aminay a. Tena tsy mazoto afa oka ihany ka. Ndao ary. Tena nona zany retsy a. Tsika ty to tsy nahita karama kely akory. Fitaomana rano amin'ny bidon efa nisy nanao. Antitra sy kely aina ontsika dia taraiky ry zareo. Farany nakatovolahy matataka izy. Ny asa fangatahana indray moa efa diso be loatra ireo mpangataka. Zara raha nahazo roanjato kanefa miaritra inandro eo mandra-parivo ny andro. Mahery zary neny a. Atao ahoana moa fa zao netraketraka amin'ny mpanan-karena e. Ndry zany dia tena nanizingizina mihitsy fa fanilo menakavy mifosotra tamin'ireny nahamain-tranontsika ireny. Ie, na reny vavabe nataony ireny aza ve? Ohatray. Fa iza koa tia ankizy lahy kely mitondra bazary manatiny ity. Ay izany ry neny? Ty tamin'ity e. Ahoana ny ianao boa kely a? Dre, tsy miteny tsy mivolana izy fa natolony fotsiny le arina dia lasa izy ny rifatra. Fino ty ry neny? Asa re anaka. Jereo hoe ny ao anatiny. Ndraso tokoa e. Tena vary sy hena ary voankazo ty ry neny a. Zany ve anaka? Avitra ihany tsika marina. Dia misy mofo koa reto. Nona be afa voay tao zao mofo zao aloha hohanina fa nona ka. Neny a, tsy fantatrareo akory anie izay neviny ity dia tsy nisalasala akory nareo hihinana azy e. Raha mba misy pozina moa zany ity dia ahoana? Ka nona rehetra ity eto ty ka.
Neny a hoadray tena mofo misesika lasary kôpôzety avy atrany dia tsara ry izy izany. ary mba meo ary afazahoanina daholo ka indry hihinana ihany. eko fa mba tsara kely kosa ry neny le arona ary iny ty taratasy kely ty ry neny taratasy inona izany? ty e ndrasy hoe sarobidy a tongava eo amin'ilay natorianareo indra riva fa te hiresaka aminao a fanilo le mbola te anao maninona ariko faty ihany ty fa inona ty ataondry e? Maninona simbaina ny hanina? ka avy any amin'ny fanilo anareo e. Dia maninona ka? Fa nga mbola tsy mifanaraka ihany nareo moa? Neny a, ahoana moa no mbola nekeko hiaraka aminy ihany kanefa efa reny nataony anaka? Dia inona ny idiran'ny sandwich sam'izany? Zao simba ny hanina. Sa ve hoe sao nasiany ody fitika? Ko tsy ho loza. Aza hitako anery razako zavavy antitra tiana nalainy amin'ny fanaingalavitra. Ndeha izy tsotsotsoany amin'ny 12 alina loza. Ny andro neny koa aleo arina faty ihany reto ka. Okarikala kely tia aza manary hanina. Okanareo ny zavatra ka. Anareo. Finna foana ary miketrehany neny ato e. Mahandro vary aka. Neny ty efa masaka ty. Inana angandry? Za ndray aloha dia tsy mba hinana an'io na ho karamaina azy e. Ay, jereo ndry ty henan-kisoa ty. Jereo fa tena masaka tsara ery. Sady tsy henry hoe manitra be ve izy izany? Hoe andramana ny sirany. Atonony tsara ka. Dia midera rezatra ery koa nareo. Andeha atory aka. Efa masaka ny ety e. Andrereo ny ianao e. Dia aza mitaraina amiko rehefa zaka mifanilo amin'ny fanaingalavitra. Eny ariko. Leo andoatra vary dia hinana. Fa le riry neny hinana ny vary tsy fantatra io. Dia avitan'izany tokoa va re raha ifanilo e. Zany efa zany tena noana be mihitsy. Sady neny tsy naninona akory nihinana le sandwich tamin'ny atoandro. Anahirana ihany anefa raha angataka amin'io a. Dia inona ny hevitra zany? Tena tsy tatiko tsony izany kakanako izany fa tena efa manao filaharam-be eo amin'ny kianjan'ny 13 Mai amin'ny vavony koa ka. Dia angataka. Neny a, laninao aby nga le vary teo? Ie, na tsiry loatra retsy le loka dia nazotomana be ry ahako e. Fa ahoana? Ka nieritreritra aho hoe sao sy mba fotsiny ao raha rinao dia na tsy te hinana za. Dia mba hitsonjovako anao mba tsy harary hinana andreo vary sy loaka masiso ireo raha pitso dia aleo mba hanampy anao hinana ihany. Mampimea retsy ndria. Inona koa no izany eo fa nona angambindry io. Ka hanome ve nareo sa tsy e? Ohatray, ary tomanao farateny ndry izany e. Kanefa eo miavony ery. Ko raha tsy hamea dia ahoana? Ombe moary neny fa sady avy amin'ny olo tia koa ne io e. Nareo angany hinana raha tsy niaraka tamin'iny a? Olo tiako ny e. Ao jereo anaty vilany ao e. Sao safotra eo ndrika anahirana. Zany dia atory aloha fa voky andeha vokanina kely. 40 taona azao. 40 taona ninanam-bary fa mbola tsy voky ohatran'izao mihitsy a. Ohatray? Fa toa pankely ny sisany ato e. Ary loaka koa aza atao zara raha misy. Tavikena kely ray hoe sisa ry neny mba navelanareo ana. Zara ndry aza misy an'izaiko. Kofy zao dia atao vokasika fa zahany koa ve dia atao olana e. Ary aza dalaina tsony hafa leo atory. Eny ariko. Mba ratsy aloha zany raha matoa. Efa hitan'izao le zana ny fanoana. Dia tsy nisisika akory izy nandresy lahatra azy hinana na tsy nazoto aza. Ngamba zany ny variko sy ny gotehako tamin'ny mbola zaza lany daholo. Aleo haninaingana ty dia andeha hangalatra rano ary amin'ilay paopy ambany ary loka.
tia koa zara fa misy ny rano vola ato. Tena manginana izany lalana zany e. Tena sahy ihany anakatika. Zany hoe mangetaeta koa moa dia tsy maintsy mandeko. Tena ohatra misy anjelikely diso lalana indray ty le asa. Anaty andro any. Aty anao ry sipakely ah. Kay! Maty ah! Fizy zany e! Calme anao ry joba. Maneke moa raha tsy te. Lozy ty marina. Fona rery Jimmy ah. Fa tsy Jimmy ve ianao e? Maharenona ty vavy. Ao. Avy. Kay! Avelao ah e! Miala ho ah! Avy ho tena ty. Miala any ho ah! Kay le asa. Tomba matanjaka ty. Ho aizy eo nefa teny e. Kay! Vonjeo! Ampanginy ty vava. Vonjeo e! Iny anty rehefa tsy lahitra ampanginina. Sazany tena tsara zay. Kay! Fa iza koa zany le asa. Kay! Maty ala mosiko. Tena mafidaka koa ty zoko ty zany ah. Tena tsy tafatsangana. Andao hitsoka sarobidy a. Andao hitsoka. Fiza koa ianao e. Andao sao dia tafatsangana eo ihany io mo andao. Ka andao malaky ary. Angana. Iza tokoa moa ianao aloha e. Dia tena tsy fantatra ireo mianaka tokoa ve ahy e? Fa nilo ihany ty izy mianaka. Fanilo? Manahoana ianao anaka? Misaotra betsaka re tamin'ile sakafo nampanaterinao iny ah. Tena voky ny reninao. Makasitraka e. Tsisy isaorana akory zany ry neny a. Ino ny fisaorana miampitodrany? Kay! Lena! Sarobidy, fino ty ataonao e? Kay! Andray anaka ty ataonao. So mba tsy rariny e. Jereo ny ilay zanak'olona raha tsy mitsotso kely ohatran'ireny totozo latsaka atao anaty rano ireny e. Tsika, sarobidy a. Fa inona nefa ny raha tsy nataoko taminao e? Efa haiko tsara raha ny tsy kombakombanareo mianakavy e. Teo izao dia mody naniraka ny Jimmy ianao anao ankeriny ah. Dia izao ianao indray tia no mody me tsara velatsia hanavitra mba hanaromana an'ireny vava ratsy nataonao ireny sy ny nanodorona ny tranonay. Tena tsy isy fantatro izany. Tena marina e. Mba aok'izay mosa sarobidy ah. Ampahafantariko anao ah. Tsy mila anao tsony ah. Ary atsahariko ny fanateranao an'ireny fatana fanampiana ireny. Fatsika soa akory izay na alikaka ho tambatambazina amin'ny sakafo. Ary mandeha any ianao mandeha sao ho tondrako ny rano mafana eo. Eny ary e. Andeha tokoa saingy izao no tadidio ah. Tsy tsahatra ny ity anao mandrapatapitra ny fofonaiko. Ay, andraso alaiko mihitsy aloha le rano. Ndana re anaka. Dia mifona ho an'iny zanako iny ah. Tsy maninona ry neny. Fa alohan'ny andehananao dia mba anateritery zavatra ihany e. Fa aza atao hitan'ny sarobidy fotony. Zany ah. Eny ary e. Ary dana amin'izay sao tamy eo ihany kalan'iny. Ie, lasa ary ah. Ohatry, ary nakaiza izy teo? Efa lasa izy fa natahatra nitondrahany rano mafanako. Ay, sofa lasa. Afa-baraka teo fotsiny afa ay ritra le rano mafana tao. Ay ndry be vava fotsiny koa. Mahareniny eo koa nareo e. Tsy kanikany ohatran'ny zaza miala sakany. Mamy, misy ilay mamanga? Tsy izany ho anaka fa mba gaga fotsiny ah. Inona loatra ny dia mahavarinanao ato e. Tao tsy hitako ny voaboaka tsony mihitsy mantsy ianaoko. Fa misy olana nga anaka. Nisaraka tanteraka za sarobidy ry mama. Tsy tia atsono n'izy zany e. Nisaraka ho ah. Zany ve anaka? Ary ianao ka mbola tia azy? Sa ve? Tena raha ianao zao no ilazako azy dia mety tsy ino mihitsy ianao. Tsy azoko. Ka raha ny fitiavako azy zany ry mama tsy ho voahosongosona zany mihitsy ah.
tsy laitra atao ninninina mihitsy izany. Tena tsy laitra kisoka e. Mafitsakona ohatran'ireny tortobe mialo taona ireny. Izany ve anaka? Fihinana indray. Dia mahita lazaina koa ianao tika. Dia inona izany izao no ataonao ka? Inona moa no ataoko eo e? Mbola miady loatra eto. Zaho anaka, misy zavatra tiako lazaina anao ty. Saingy miangavy anao aloha mba ho tony. Dia oka mba tsy hitrotra raha hoe maheno an'izany ianao. Mihaino anao ary e? Momba andrainao sy 10 000 izy. Ary misy ifandraisany aminao sarobidy koa. Skay ve, sy efa haiko izany. Efa haiko mihitsy hoe papanina mpaniraka andorony trandro sarobidy ary 10 000 nanao an'izany. Sa mbola misy hafa koa? Fa ahoana no nahalalànao an'izany? Sy efa ela be inge izany no fantatro e. Manatsofina ange ny rindriny e. Reny fihetsiky papa reny ve dia reny ozy izy ianao dia ho tonga ho azy? Ataona ny hanenjika azy fa aloro zareo andeha amin'izay ihany. Gaga moa anakako. Dia inona izany no ataonao? Tena vao eto am-pandiniana ny atao mihitsy aho io izao. Manantena anaka fa tsy hanaonao foana any ianao Aza matahotra amin'izany mihitsy ianao ry mama. Fa ny angatahako aminao fotsiny aza atao fantatra izy mianaka izao zavatra ho ataoko izao. Ka inona rony izany e? Izao ary, eno tsara. Dia tena tapa-kevitra tokoa izany lahy leroa ny handray fitantanana ny orinasa manontolo. Endry papa, efa tena nandinika lalina mihitsy aho. Afaka tanteraka tamin'ny sarobidy koa moa afa nisaraka tanteraka izay e. Ay, tsara kosa izany ka. Tsy te azy tsony aho e. Saingy izao ry papa. Mena lahy. Araka ireny nangatahako taminao ireny dia efa voafehako tsara izao ny teknika rehetra momba ny fitantanana. Ka tsara kokoa ngamba raha afindramiko daholo amin'izay ny compte bancaire rehetra mifandray amin'ny orinasa izany e. So dia mba tsy mety ity izany Ohatry, fa tsy mahatoky ary ve nganareo sa ahoana e? Tsy azoko. Ka tsy efa voaporofoko taminareo daholo kosa ve ny compétence-ako rehetra e? Ok ary. Matoky alahy. Tandremo mety aladala fa amin'ny volany ka afaka-panahy e. Mahazo matoky ianao fa tsy hanaonao foana izany mihitsy ny zanakao fa inona ary ty? Eny ary, andao tsika andala any amin'ny banky izany ko. Mety izany. Dia tena tsy nety tafarina tsony mihitsy ny fiainanay sininy Ny ova fotsiny anga dia ny hoe tsy matory amoron-dalana tsony izay ary tsy misaringo boridamba tsony koa. Efa mba mikarama manasa lamba manko izay mianaka izao. Ary fanilo re izay mba nakaiza e? Tena efa ho 2 volana izay ny tsy nahita anazy. Mafy kosa aloha reny nataoko anazy ireny e. Dia mety ho tsy tiana tsony ve izy e? Tia izaho koa adala. Teo izy tsy taitraka lasa izy vao hoy aho hoe izaho efa nieritreritra hoe tsy ho tsony nareoko. Adiny firy ve na mahany foana kanefa lasopy kely iny no vidiana any. Milamina aloha ndry rehetra misy vaovao mahafaly akia. Fa vaovao mahafaly inona ka? Sady aiza aloha ilay lasopy hohanina ka? Tena noana mafy. Tia hano andry daholo fa izaho efa voky. Izay tsika vao tena hiadana ary sarobidy Fa hiadana hono e? Nareo koa ty toa mirediredy. Izany ho aho. Tsy namitaka avy jeriko. Vao nahita ireo voninkazo zaridaina nafinaritra tao ivelany tao dia fantatro hoe tsy hambaka an'izany koa ny atao anatiny. Jereo indriny reto fanaka sarobidy ato hoe jereo mifamirapirany. Hita ho ary neny. Fa ohatra misy zavatra mampisalasala ihany Hanomboka indray ndry. Inona indray izao izany ka? Maninona moa izany ntsika rery tamin'ireny mpatory an-tsena be dia be ireny no voafidy azo an'ity trano ity ka? Dia fa maninona koa ny trano tsara be ohatra izao? Fa tokony ho trano bongo indray ve izany ozy ndry e? Ndry ity ho mba maiza makasitraka. Izao ry kiala natao hoe fitahian'Andriamanitra na reny vavaka nataoko ireny ihany aza.
azoko sara-tsaina fa na Andriamanitra aza mety vao hanompoka hivavaka anao amin'ny anaran'indray fotsiny aho dia efa ozy izy hoe haiko fa trano sy vola indray izao no tadiavin'ilay ramatoty. Fa nareo verineny tsy mieritreritra hoe mamofopofona fanily izao zavatra izao a. Zay indray ny fakalandriana iny zanak'olona iny mameno lohandry dia fironina aby izao rehetrarehetra izao. Ndeha mikarakara sakafo fa mety efa misy azo karakaraina koa izao an-dakozia ao ka. Ndeha jereo. Ary tena tsara be ato izany a. Izany ve retsy? Way, tena efa misy azo andrahoana marina ato roneny a. Mofo voatavo aloha endasina fa zany izao no tsaroany vavako. Tsisy voatavinareo izany koa ato e. Lasopy ny ataoko fa misy paty ato. Malaky ary ndrifa anao na ka. Sady aleo koa aloha alefa tony tele tony ho jereny e. Zay dia makamaka eny eto ambonin'ny fandriana. Hody, fa tsy fanily olo tindry ve io amin'ny tele io retsy? Misy olo tiako izay andro zareo a. Sarobidy ny anarany. Angandrira jery fandriana eny resahany eto e. Nareo koa? Aiza izao izany ka? Sarobidy a. Tianao loatra. Foky izao tontolo izao. Eny, hatramin'ny haiko mihitsy aza ho anao. Mirediredy. Fa maninona retsy ny finoana? Aza mba mafoana ka. Tsy ahitolo loatra nintsony eny endry e. Efa natao an'izao rehetrarehetra izao mbola misika ihany. Tsy lahitra kisoka mihitsy e. Za koa aza nerineny mba gaga e. Saingy tena mafy loatra ny nampitondra ny antsika roneny a. Ampinakalako azy reny. Eny ary koa. Aleo radio indray izany no alefa e. Sarobidy a. Tiako loatra ho ianao. Oretsy tia, tsy izy ihany ve zany e? Sarobidy malalako. Vono ihany koa tony ka? Dia inona ihany izany no enoana sy jerenato ka. Anarany mba manana fahafahana mijery an'ireny nefa dia very andry tsy hijery fotsiny izao. Ka ny tele sy radio anareo manondrana ka. Ngamba koa reny efa misy anarany fanilo ohatrany amin'ny nanamboarana azy. Dia miaika andry ka. Aiza indray ilay finday momeny filohan'ny association teo mba hakako sary ary. Io e, io ambonin'ilay seza malemilemy io. Ay, ty eto. Sofa efa mba natoro ny fomba fampiasana an'ity. Ary aiza ny kamera? Ay, ty eto. Ohatray, fa inona ty? Sarobidy a. Tiako aneo ianao e. Ohatran'ilay teo anaty tele teo ihany ty. Aleo piana koa ty telefôniny ty sao tezitra ndraiky alakely iny. Tsara kosa ty vila ty a. Ary an'lery izany ty. Ary misy soratra ka eo am-bavahady. Inona hoe? Association vity. Fa tsy le sipiny ve iny eo an-davarangana io e. Ary ohatra iza koa ny zoko lava folombava be ny ankatrany iny e. Ohatray fa tsy le ry ihany ve iny e. Le akanjo nanaovany teo ihany reny fa mota nanova endrika fotsiny rehefa aty. Mazava. Tena tsy mety leo antisipa ty mihitsy le ry a. Ndao fa hitako ny hevitra e. Zay tsika retsy vao tena hoe sambatra tsisy mahahory antsika tsony. Fa mba tsara fanahy marina tokoa roneny le président-ny association a. Zao tsika tia nomeny vola hitsenana hividianana akanjo. Fa zaho ary neny a. Zaho a mahita hoe tokony esoriny reny volombava ndreny a. Raha esoriny ane reny ka mety aoka fotsiny angamba ny bogositeny. Fa tara amin'ny tio vendry ty e. Hitako mondry tsara resaka amin'ny ery tamin'ny marainako. Ny anareo koa. Resaka volombava neny resaka eto e. Avadika reo zavatra hafa ndray. Ka hita fa resaka misy volombava zanyko. Sady matoko reny tsy esoriny misy antony e. Ndao ny kiraro aloha ny jerena ka. Avy eo mijery akanjo. Ndao ary e.
nareo tony kory neny dia tena kahihatra mihitsy ka. Finona zao ny olana tamin'ilay bajaja teo? Lafo loatra retsy a. Aiza koa nisy azany frais 2 alina nefa toerana kaikely io. Ka tsika kosa nerineny mavesatra e. Na izany aza ka. Entana kely ireo ve dia izy no tsy mahita karamaniko tsika no anaparany tsy fananany vola. Mipoziny amin'izay ohatran'ireny kisoanao ireny mihogahoga. Sao ve ranga mandeha tongotra? Ento reto ka. Ndrity koa retsy. Meo aty. Angonina aby moza vory damba rehetra zaoko. Ohatray? Fa ahoana ry neny? Fa tsy sara mifanily ve kiry amin'ny tambory? Aiza zany? Dia ny sarindrio mifampitantana amin'io. Sarobidy tiako loatra ianao. Ndao ihany eto malaky ka. Tena tsy tiako izao ataon'iny azy zao manala baraka mihitsy. Za aloha dia tena miaiky ny fitiavany Indry e. Tsy mety leo mihitsy izy. Mahita hevitra foana. Ary inona koa ny vandravandra mpandalo atsika ohatr'izao e. Jereo raha tsy mitehaka mihitsy ry zareo sady mitsikitsiky ery. Mety ny fahitany an'iny sarindrio mihitsy ny mahatonga an'izany. Ndao andeha taksiry neny ka. Ndao indray ary e. Fa niaiky ny miamafisany-doha Andry mihitsy aloha ka. Olona efa hita fa tia Andriko mbola hiavina vonana ihany. Okizay koa ty sermonina lavo ty ka. Raha ty azy koa nareo tsy mandeha manambady azy ihany. Raha tiany moa reto maninona. Za efa antitra ty ve? Taxi! Ndao hiakatra fa tsy. Eo atolory ny entana. Reo ny nga sofera. Tena ohatrany mangina be ngefa mba aso io zavatra mandeha nga sofera. Sarobidy io. Tiako aneo ianao e. Fa nareo tony koa ve tsy mahita zavatra lefa faty izany e. Sady ohatray fa nany foan'ny rony seza tonontsoa aza feno sary mifanilo. Tena zao vao hitako. Ajanono ny fiara ka. Ny Indry koa efa filambany ka. Ajanono eo nga sofera. Aiva ianareo ato daholo e. Dry, fa misy inona? Fa inona mola ty reny atao lareny? Ay nanaovana dalàna be ohatran'ireny nampiasany volako. Fa inona aloha zany e? Toa ohatran'ny hoe tezitezitra be koa nareo zany tsy azo. Fa reny sary lahy miaraka amin'ny kala totombitany ndraika. Hatrany anaty tele, hatrany anaty radio. Otry. Ka reny ary izy reny ko ataoko ahoana? Mampitandrina ny lary fanilo Ajanono miaraka amin'ny vavy reny raha mbola teo zanako e lahy. Ka maninona moa raha tsy zanako antsony koa e? Tsy efa misoratra amiko daholo ve moa ny zavatra rehetra? Manginy lahy. Tena zaza ratsy taizy ty. Mba oka kosa rivo okanao ny zanako ka. Ka mba rariny zany aminao. Mamitaka ray aman-dreny. Dia mba rariny koa zany aminareo ny nandononareo ny tranon'ny Sarobidy sy ny fitaka ny nanasarahanareo anay. Fitiavako any laly ty reny Fitiavana? Fitiavan-teny reny amiko. Tena mbola ho anenenanareo iny felaka nataonareo anaty eo iny. Sy rarako ly ty kare. Ary miomany lahy aringako tsy hisy tsony reny. Mazava? Ataovy rangazy ataonareo Jerenenina reto e. Inona e? Feno taratasy kely samihafa daholo tao anaty paosiko tamintsika omaly avy any an-tsena iny dia lezana andeha tongotra. Fa taratasy inona kanefa zany e? Inona moa fa mbola fanily ihany e. Jereo, Sarobidy tiako loatra ianao e dia mitovy daholo. Mahavariana zany dia iza zany nametraka azy tao anatin'ny paosinao tao ka? Ka mety ny olona rehetra ny fanena tamiko ngambe. Kiraha zany ve reto tsy efa feno fanilo ny tanàna? Tena niaiky aka. Ary fa maninona ho any nanjarina siana garda ty tranontsika ty e. Sao dia misy migafo ny association ty dia arovany e. Dia atory amin'izay aka. Tsara mandry neny. Tsara mandry anaka. Aza metsika
Kalma ihany ianao ramama. Mifona re tompoko. Avoay aloha ny vola rehetra napetraka an'le fanilo iny aty e. Fanilo iza? Aza mody adala eo ianao raha matoty a. Eto aty zalahy le sipao a. Sarobidy, ny zanako marina. Neny a, vonjeo a. Kalma aloha lery manja kely a. Avoay moramora ny vola ary madama. Kare, aza vonona ny zanako e. Ka avoay ary mivola e. Ka tsy efa nisava erany trano penareo e. Dray. Tsy manam-potoana amin'izany zay a. Sady fantatray nefa misy vola be nentin'ny fanilo taty e. Fanilo? Fa fanilo ahoana e? Fanilo le sipanikaly ty e. Le lava volom-bava be iny. Tsy a, fanilo? Ela be zany fa avy e. Avelao ahy e. Kare izy tompoko. Avelao reny zanako e. Avy atirikala. Ilalao kely tsika. Hita zao mora zalahy. Kay, maty ahy e. Sarobidy a. Fatao mamelako teny e. Mitady teo. Kay! Mifona re tompoko. Avelao reny zanako e. Ao ary rikaly ty a. Avelao ahy e. Avelao a. Fa izy zany le aza. Ramse? Fanilo. Oakalany zanako a. Neny. Zanako. Fizy lahy io. Ary aizy fanilo. Ay elany ny raha niaro an'ireto. Miomana ary fa hiara-maty amindreo elahy. Mikisay ery fa kiala ratsy io aloha ny vonoko. Io ihany manko mifototra an'izao olana zao. Mikisao ahy lahy. Tena nikizaka moramora Ramse. Fa mifanilo marina ve ty e? Tena ahoana ny tsy fantatro? Zay. De kiala ty koa. Mifona re Ramse a. Malaky ry kiala. Mifona re Ramse. Zay. Manisa telo a. Rehefa tsy atoronareo anamy misy any zanako dia ho vonoko alohan'ny fotoana kiala ty. Ka tsy fantatra ene zany e. Ay. Eny ary. Isa. Roa. Telo. Sarobidy. Fanilo a. Novononao fanilo. Fa fanilo ahoana e? Fanilo tirineny a. Jereo faniala le volombavany. Fanilo. Zanako maro. Maty fanilo rineny a. Fanilo a. Kare zay anaka. Tray ty atalako. Vonoko fe zanako e. Iorina polisy a. Tonga de sambory. Fanilo. Re zanako e. Zanako e. Dia sitrana ihany ary rehefa niady tamin'ny fahafatesana nandritra ny herinandro no sady ny tsabo tena nandritra ny 3 volana. Ody any an-trano amin'izay ahy zany. Sady efa tena malahelo any Sarobidy mafy mihitsy ahy zany. Tena tsy nitsahatra ny nampitondra firaritsoanao izy. Ozy izy mama hatramin'izay namparary ataty izay. Izy aza moa dia lasa nanomana ny trano andraisana any koa ny. Asa re anao ahoana e? Efa reto miandry reto kairy zareoko. Alao hivoaka tato loha.
tonga soa misaotra betsaka e sarobidy fanilo ao mandro soa ie dia samy maka toerana daholo ry zareo a ary tena surprise be ho anahy mihitsy izao nataonareo izao a avy kosa aloha mba ety akaikiko ety sarobidy e eo ary moa e azafady zaho ry izy mianakavy a no ireo sedra maro lalovantsika tato amin'ny fianakaviantsika dia teo moa izany ny saika namozana ny lary fanilo a hifonako amin'ny lahy eto izany teo koa ny raha tsy vitanay aminareo ry izy mianaka hifona nary tena hifonako aminareo izany za koa toraka izany ry izy mianaka tsy izy tsiny re reny rehetrarehetra reny dia tsy havaiza akory fa avy any amin'ny fankatiavanareo raka izy ny fitiavany latafahoatra ny sarobidy koa ankehitriny ary a efa nanao ny alanenina rehetra nanasaraka anareo hatramin'ny tsy fanao aza dia hafanenina tsy laitrakisoka ny fitiavany lahy ny sarobidy ry fanilo a za koa nefa sura fa toraka izany koa ny any sarobidy sa tsy izany anaka tena marina izany ry papa ka ambarako ary fa afaka miaraka kalalany nareo roa saotra anareo ary akoatra ny fitantanana ny orinasa izay efa samy mifandrombonana izy roa lahy moa dia za no hiantoka ny laniny rehetrarehetra amin'ny raharahanareo ao akaro miverantsika ary sarobidy a tiana amin'izay tokoa vendry e eny ry fanilo a tianao a zany misy iran'ilay mpanakanto raha izay manao hoe fa tsisy toanao raha mbola fity reny zavatra rehetra hitako ireny dia tsy mbola nahita olona nanao ohatr' ireny a tena tianao ary fanilo a misaotra kiry sarobidy a sarobidy amiko ianao natolotra malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra lohateny hoe tsy laitra kisoka tantara no soratan'ny njakany novelomin'ny seheno nampoina tsiry niaraka tamin'ny tovo lova ary saloy nandray fiosinana totosa tovo andriambololona studio ny brod fotoana ny tantara eto amin'ny RDA